tsy mitsahatra ny misy olona ety amin'ny bord de la mer amin'izao efa tsy amin'ny atsasaka ny volana septambra izao. Mbola maro amin'ireo no Fialatsasatra noho ny fisian'ny fanadinana ara-panjakana ireny. Maro no ny safidy ity volana ity vao mandeha manao Fialatsasatra. Dia nanokana fotoana mihitsy amintsika vao mba andeha sady ny vakansa. Tsy afaka mihitsy izay teo aloha tamin'ny fanomanana ny Sept sy ny BBC fa tsy vata fa zao dia zao mihitsy ny efa mianatra aloha indray aloha efa afaka baka tamin'ny herintaona, indray zao miandry résultat vaka dia ray kely hiditra classe de troisième sisa eo dia izay vadiko fampianatra daholo dia efa voaomana tonga maty dia omanina, mbola tsy voaomana fa voaomana. Tsy mividy aty mihitsy izay koa any ambanivohitra ny mipetraka any Alatsinainy Bakary dia mbola moramora fianampianatra any fa tonga maty mihitsy izay vao jusqu'à eso fotoana. Manoloana ny mahakaiky ny fidiran'ny mpianatra nefa misy ireo efa niomana mialohan'ny nandehanana. Ho an'ity fianakaviana ity efa herintaona izay no nataony fandaharam-potoana ka efa voaomana hatramin'ny fidirana vaovao. Inona ilay hoe efa milamina? Efa aloha daholo ny zavatra rehetra vidiana fitaovana izay vao mandeha. Izany hoe mamantana fotsiny izay vao miditra. Misy ihany koa anefa ireo izay manararoatra ny fialan-tsasatra akanaina ka rehefa mody no mandamina ny amin'ny fianarana. Dia maninona ny safidy hoe efa volana septambra ohatran'izao no tonga eto? Mbola nanala baka ny sasany dia mbola miasasa kely izao vao malala ny ariva ny sangasangana ety azovory dia fampiasaina ny amin'ny plage. Dia hijanona elaela eto? Hijanona elaela ny herinandro. Fototra soavaly? Mbola oktobra ny fadimiditra oktobra dia arak'izany mbola maro ny mpiala sasatra eto Mahajanga amin'izao fotoana izao saingy miafoy kosa ny fotoana hipetrahany eto.